ny olona atsika tena rafitra sy ny olona rafitra tsy manjary entina olona tsy manjary ary ny rafitra atao dia atao tsy manjary foana raha hovozina indray hipiatsahan'ny olona tsy manjary foana tsika zany malagasy tsika dia nanana sotoavina hoe ny ray aman-dreny ny zokiolona araka amin'ny vahintsika eto satolorany araba avy hatrany izy Andriamatoa ala Andriamseza miarabanao tonga maraina eto amin'ny Top Radio miaraba ny Top Radio ny technicienne indrindrindrindra ianao namana Roland mialatsiny fa somary garigary ny feo fa mangatsiaka ny andro irina ny tena tsy maintsy mandeha scooter fa raha tsy zany dia tratrany embouteillage dia voatery amin'ny 10 maraina vao miala amin'ny maso tsy tonga dia andefa nambojanahary tsy amin'ny sivy zava-dehibe mihitsy zany satria nafoy fotoana anao satria hoe ny firenena moa raha manana dia zay indrena dia ny vahintsika dia tsy zovina amin'ny mpiaino satria dia mpanao politika izy mitarika an'ilay vovonana atao hoe film ary filoalefitra ihany koa ny RMDM faritany Antananarivo pailalana ihany koa izy mpandraraha koa zany multicasquette raha ohatra ka fitinina zany satria raha ny mombamomba azy no ataontsika ho resahany tapitra indray ny fotoana fa aloha tonga dia ataontsika ady mangankiritra vola izy ty Andriamseza mbola ao anatin'ny valabe amin'ny fanoherana ianao ty sa izy satria manalasala be zany rehefa meno anao ndraindray ohatra manao fitenina fanio-kevitra mpitondro zany ianao nefa rehefa tena dinena ianao olona mahitsy ny azy zany tena mahafinaritra anao dia ianao le mahitsy ao anatin'ilay izy dia mino fa mifiarahantsika amin'ity an'io ty dia tsisy kafinafina mihitsy na hoe fa tena fahitsiana mitona randraraka zay aloha mba aty amin'ilay hoe savaranandolina izy dia aloha apetraka tsara hoe aiza zany ny valam-pamaritantsika aloha amin'ity fiantombohany ty valam-pamaritana dia be miray zay ny tonjantsika azy mazava zany hoe miaraka amin'ny vahoaka foana tsika na sarotro miaraka amin'ny vahoaka eka le ny vahoaka io zany sao rehefa tena enona miaina lizy ianao moa eny aniva fiarahamonina eny mahita zavatra rehetrarehetra dia fitarainana zany ny betsaka dia ny akamaroan'ny fitaraina io zany efa tena miteny amin'ny fo mihitsy ny olona satria tena hoe efa miatra manaina le izy tsy fandriam-pahalemana ny vidim-piainana ny resaka raha hitondreny vohitra moa zany ankoatrandreo tanàn-dabe maro samihafa dia ty resaka hoe délestage farantio moa zany vaovao tena mampalahelo le misy indrele hoe famoizana ain'olona maro vokatra sakafo moa zany resahana fa mba aty le sakafo be dia be ny zavatra mahatonga litonga foana ka zay indrindra no hoe satria misy hoe tany tamatavy finanana zavatra misy chocolat dia tsetsony le anatin'ny fanadihadiana tany Majunga gropaka daholo ny rehetrarehetra fa hoe nisy finanana sakafo dia lafatesana telo zany zao ndany hoe tatitra vonjomaka voaraha inteto Tananarivo moa zany dia efa reny rahana hita reny ary mbola mitoy ilay izy amin'ny zao fotoana zao Alain Andriamseza ina daholo mahatonga an'izany délestage fatapahany jiro sy ny rano zay ny hevitro fa leo ambadika zany le hoe fanaraha-mason'ny entana midy hoe landaty resaka hafa tsy mahafaty vedivedika oatra zany raha ny fanarahana ny entana miditra satria na tiana na tsy tiana angereo ary maninona ny tsisy maty hatramin'izay fa ny zavatra mitranga dia ny fatapahany herinaratra dia mitarika fanapozinana amina sakafo maromaro zay tena tsy azo atao mame ohatra anareo fotsiny ny azo atrany crevette sy ny langouste sapana hotely tena zany na tapaka fotsiny atsasakadiny ary dia efa mamono olona ianao amin'ny chaîne de froid zany dia efa mamono olona ianao raha mbola manome azy ho atao sakafo ohatra fotsiny zany fany ohatra zany koa ny charcuterie dia tena farany zay saripady ny henakisoa dia tena saripady raha ampidirina anatin'ny fampangatsiahana zany rehetrarehetra zany no mahatonga an'io kanefa ny herinaratra dia tapaka mandritra ny tapakandro tapaka rayandro mitapaka intelo ny efatry indrimy mety maty ny frigidaire-n'le olona no izany zavatra zany ary eritreretinao ane raha ianao zao ny traiteur hoe andehanao manao sakafon'olona mety azo 10 millions amin'ity 7 millions 5 FMC zany resahako mahazo ny rehetrarehetra dia efa vita daholo le sakafo ny manasinao jambon daholo teny ambony hoe ay simpy ty mayonnaise dia ahoana ny ataonao mbola manam-bola avenao amerina n'le sakafo indray mandeha indray anao vaovao an'le sakafo ka tsy azo tombony tsony fa tena tonga dia ho perta
avo raha matongo tena tsy metsany mba le pasoandro tsy maniny io tsy dokoterako ny tena iverenako satria ohatra ny namafisinao be mikasika ny resaka délestage amin'ny resaka délestage herinaratra orinasa ataontsika hoe lehibe misy le orinasa maromaro mpamokatra jiro eto Madagasikara tsy miankana zay mamatsy ny jirama fa nataontsika hoe ny jirama zany tena hoe izany ny jirama hatram'izao de zao tsika io zany raha hoe 30 tapitrisa zany mbola eo amin'ny 20 ny 30 tapitrisa io tena hoe mbola misitraka herinaratra eto Madagasikara de betsaka ny zavatra efa natao mikasika n'izany jirama zany ary nanafarana manam-pahaizana manokana satria hoe niteraka fombiazana be ny asa tanany olona io tany Rwanda zany de tokafana be mihitsy moa zany le izy heritaona sy ray volana eo zao izy no nitatana an'le jirama nisy fanginana be moa zany tao anaty satria zany hoe hitondra plan de redressement anao hoe le olona tany Rwanda tafotoana maratra sy nabetadinina ny anao mamiadana zay no toko mazava ny vahoaka tonga de reny vahoaka ny anao mamiadana ka tsy dokoterany mamiadana le olona fa tafotoana betadinina no aingy zay de itsika malagasy mahita an'le aretina mijery fotsiny zay io zava-misy ka tsy ohatra ny hafahafa ihany ve zany hoe tsika mahalala ny aretina nefa mihitsy atao mihitsy amonona ny jirama ny fofonoana izy no sokafana ny kapitalany hoe ny sokafana satria zay ny toromarika ny mpamaky vola tsy fantatro aloha zay fa raha zany sokafany zany fa tamin'ny 5 taona nefa niteny an'izany sanany sokafa ovainy statut ny jirama fa tsy mety fa le fanovana nanaovana azy tokony nataonao fiantsona ho amin'ny voaka retsaka na manana roapolo izy na 10 arivo izy na 4 izy de mba afaka koa miditra na lasa petit porteur zany izy ao anatiny ao fa tsy zay le amty tsy zay fa tsy renao akory mivoaka ny sara raha malala amin'ny malagasy ohatra ny zavatra rehetra ihany teny anao manomana sainy manao sininy any amin'ny avelany frantsay nga hoainao rofina no ataony rofina rehefa tsy reny ndray hoe tsy mety ndray mifanaovana an'ity fa io le aretina fa miverina ndray tsy anao izy fa ataony miadanao farany tsy vita 10 taona fa nga mbola misy andro 10 taona zany eto alefasony révolution na ve elabe zany maty zay tsy mihinan-kanina zany hoe na ianao mihinan-kaninao an-trano tsy hainao zay ataon'ny mpiasa ny mahandro ny sakafonao de mety ho faty ianao raha pitsona rehefa avy ao le jirama zany mety raha zany fandehan zany ozy ianao anaradiany tsy fantatro ohatran'ny Madagasikara efa any mihitsy ny lalany io fa miteny nefa le rehefa men'le ministre ny vola sy ny fitatanam-bola tsy zany mihitsy ozy izy karaha zany lasa ny zavatra ny lazay tsy fantatro aloha fa zany anatra lalàna ihany fa raha ny zavatra mitrano zao de tsy hitako zay ho vita am'izany ny jiramako miny efa elany manofa misy izy manofa groupe électrogène amin'olo kafe to tanany de mandotrosa am'ireny tsy manovy ininona tsony zany am'izao zavitsisy na ny lalana na ny jirama na ny fiainam-bahoaka efa tsy maova ny ininona tsony raha io fanjakana io ny azo ny atao sisa de mananatra anay mpanohatra angina ny vava eo mihitsy de fanontaniana miteny amiko rangaty fa konga ny vavako miteny ny mahatonga ny lalana tsy vita sany vavako miteny ny mahatonga olona 30 maty eo anao de andaingy andray zao fa mamoroporona hoe ataovy resaka fanapozinana io de am'izay tsy menjera ty amitsika ty avy ndray mpamosavy de lasa le mpamosavy de nakany tamatavy nandeha tongotra de avany de nakany Majanga nandeha tongotra hamon'ny malagasy de nefarany ndray de mpanohatra ndray menjehana amin'io fantatray daholo ny ataonareo mpanohatra izay ndray zany no samborona fa lazainao manaposy za tsy manon'olona tsy mialatsiny am'izay miteny an'izany tsy manon'olona fa ny zavatra tsapako amin'ny ataony mitenareo de fantatra mamvorona de fa tonga ty aminay de eo zany maninona moa ka nareo konena mivory ara tonga ty aminay raha miadinareo tonga ty aminay keo ny olona zany mahino an'izany sy mahita an'izany ny alandray am'seza de mihetra hoe tsisy anarana fotsiny zany le hoe ivelan'ny fitondrana na hoe mpanohitra fa ohatrany mitovy ihany zany ray ihany mahatonga hoe tsy kilovinao de olona atahoranao ina ny tsy kilovanao olona tsy atahoranao mahatonga tsy kilo de atahoranao zany zay zava-misy ny olona de hoe manao cinéma fotsiny nareo cinéma ona any am'izay mbola mpanohatra mieritreritra ny hitranao gouvernement hitambarana am'izao zavatra mitrango zao inona no ataonao ao namany tena namany ary akaiky amin'ny tsaitsony tsy mavita ininona satria tafiditra ao anatin'le jeu ny fitondrana ihany nareo zany ao anatin'le satria manao diversion de zao lasa tsisy miresaka tsony le resaka bastulaire sy ny tontolony miresaka satria lasa hoe tsy mirehitra le mpanohatra manaytaitra fotsiny fa niny film sy an'André Misesy tsy zany mihitsy mibastulaire de mazava ny tenika raha nanao building ianao nisy rano nisy électricité any amin'ny masikoro tsisy ny tabataba teo
nanaisakao izy andao nareo misakary amby 10 kilomètre fa mahafaty ty zavatra ty tsisy ny tabataba aminao zao ary ny olona miaiainao zay aiza ny volany kromita aiza ny volany fasimainty tsisy hita tolo igny zany sérité anne tamatave fort dauphin sambave aiza ny volany zany ka hitan'ny olona tsapany olona fa izao ny zavatra vita aminy zao ndray ny volam-panjakana mandeha makany amin'ny tsy fantatro atao fondation za atao inona de any de la société anonyme ny any de zay alainao any de ampiasaina nefa entran'olombelona sy ny vola miditra amin'ny io zavatra tanjahany io nge ola ka volam-bahoaka ohatra ny tsy azony olona mitona io misy fefarany tolo ny zavatra etra zay ny ananarako an'le olona manaty misy fefarany zavatra etra re tompoko na Hitler raha vitan'ny olona tonga amin'ny fotoana Ceausescu vitan'ny olona tonga amin'ny fotoana zao matsili satria rehefa mienina mpitondra fanjakana zany na olom-boafidy io na de hoe mila ny IDE no mampandrosatsika zany hoe ny investissement direct étranger anisan'izany zany le resaka base tuilala satria ny vahiny ampiasa vola de teraka fampandrosoana ary io fantatrao tsara satria manaraka an'le hoe iainga avy any atsimo ny fampandrosoana any Madagasikara tsy misy an'izany eo reraka eo tsika mieritreritra an'izany resaka base tuilala fa maninona ny Amerikanina tsy Washington akaiky ny Washington no manao azy na akaiky ny San Diego 10 kilomètre miaraka miala ny San Diego maninona tsy anaovana fitondrana terrain fa ty aminay nao medaladala eo ambanin'ny ombonay sy ny zavatra hoaninay fa tsika zany de miainana anatin'le hoe tsika malemy tsika mahantra de atao zay teny fanjakana tsy miaro ny tombontsoa-bahoaka miaro ny vahoaka fa miaro tombontsoa hafa ny tandroko tsika be resaka fotsiny fa tsy miaro ny vozona zany ianao rangatia ary eo aminao mihitsy ny tena misy mamono vahoaka am'izao fotoana zao de miresaka de mitabataba de misotro lapera de manambany ny sasa miteny zay miteny zao nge mba malala marary miteny manakatao azafady aloha misy le hoe démocratie représentative manana fisolotena ny vahoaka amin'ny alalan'ny parlementaire zany zavatra resanao zany ny parlementaire tena ao anatin'ny constitution manana de zany rehefa tsy naomby tsy mahavita le zavatra tokony atao hoe tamberina ho an'ny vahoaka de manana an'le fahefana izy amin'ny lalan'ny lalam-panorina manao an'le atao hoe motion de censure fa rehefa tena meno zany eny atsimo zany eny fa na lehibe an'le ampanjakana ary de milaza fa hoe tout va bien monsieur le exécutif tout va bien pour monsieur le vahoaka na madame le vahoaka zay ny tena zay ko homana anak'iray zao ny hitako mitabataba io mialatsiny amin'ny tenin'ny anarany mahita ny rosy zao mba mieritreritra n'le fiainam-bahoaka le rikony zany amin'ny ambany tanàna hitsakako de hitan'le fahoriam-bahoaka nefa ireo ny tena mifidy an'le fanjakana de tsapan'le olana de mitera azy mihitsy toy izy lesiny tolona fa mazava ho azy fa tsy maintsy atao ty fa tsisy ny jiro tsisy ny rano tsisy ny vary tsy misy ny lalana ny olona matimaty foana de ataoviny tolona fa de tsara tsodrano mba le fasony révolution aminareo fa iverenao kely mikasika an'le hoe ny herinaratra manao amin'ny lafiny économie zany anaoana satria ny herinaratra io de ekinan-javatra maro économie inona efa 10 taona tsisy économique zany iny olombitsy makany Dubai makany ivelany manao spéculation tsy économie la ohatsy zavatsara ny teniko anareo mahay mianatra an'izany ny spéculation tompo tsy économie de développement na firenena iray fa ny économie de développement ny firenena iray de misy circuit fermé miala avy amin'ny etram-bahoaka ny arenam-bahoaka mihodina matao anaty kitapo-panjakana ary anaovana amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka nambara tamin'ny 2018 fa vonona mpamatsy vola ina tonga avatsika eo fitatanana sisa ny hoe fa vonona dolo ny zavatra rehetra fa maninona reo tsy navita nanakana zany taty amin'ny 2024 satria nisy élection satria trapany olona io ary nanana fotoana anaovana bilan zany le 10 taona premier mandat an'le mpitondra teo fa naninona bilan namana Roland vita ny vahoaka ny bilan fa raha fifidianana tsy mandeha amin'izay loany tsy afa mampiatra ny bilan hitany ny vahoaka malagasy efa raha mahitsy zany tsy ireo fifidianana teto Antananarivo le olona hoe reto mba ireto ary de eo ihany eo asevinianany maramila rapitsy manao fanambarana izay de zay ataonareo mpanao politika eto fa izay de tsy kitika vahoaka tsony asevy manao an'izay izy rapitso reo maramila mitikodina fotsiny reo tsy hita zay ataony tandroka miaro n'inona tsy miaro vozona zany de asevy miteny an'izany izy de ho hitany ao ny bilan-bahoaka tsotrany zany
fa raha karoanao ny vahoaka katrainao ny vahoaka tifirinao ny lacrymogène na vahoaka de mangina ny vahoaka aloha misy farany zavatra etra ao zay ny zava-misy eto tsy misy demokrasia tsony eto Madagasikara tsy misy firenena tandalany zany tsony eto Madagasikara na izy ary samy matsapany zany daholo na ho ampitondra fefa natao tiranga de zay aleny eto aleny sy aleny eto aleny fefa natao ty de daro izy mananina aloha fa sitrany elaela kokoa fefa matsapany zany daholo ny olona rehetra 5 taona venao lalana 10 kilometra tsara tsy vitanao hoe inona nzay no lazainao eo hoe nao ataonao volamena ro rapitsy de fa tsy tany olona tsony zany ahoana ny tany olona zany tsy tany olona ozanao fa le olona koa hoe iatsapy amin'inona ary zay ny le zao nisy olona mivoaka tsy mpanao politika tsinitsinina vaniananina ny tsy haina inona ny misy ny sous-pyrénées tsy haina inona ny maripaizana ananany nampiakarina na indraindra tanokotangona ny voaka no lany olona manam-panaranga tia tsisy an'izany tsy mariny zany la nature a horreur du vide ozy ny fiteny matonao nahitahita tany de mbola afaky ny mahita anao tsy any mihitsy ny olana fa ny fampiasa-kery ny fanatotona vahoaka fanapotehana ny fampianarana sy ny fanabeazana ny olona maty ny anoanana isany ny mahazo ny vahoaka amin'izao fotoana fatrapan'izany koa ny aty amin'ny ivelan'ny fitondrana zany de miparitaka tsy mety mivondrona tsy marahina satria zany koa zay marina mihitsy zany satria voany aretina mahazo ny mpanao politika rehetra sy ny olona efa nitondratsika le mafy le miala am'le mamy zay zany ka ny lotso mandeha am'izay tokony ho izy tsony zany fitiavan-tanindrazany zany sy ny fijerevana tombontsom-bahoaka zany tsy ny mpanohatra rehetra ny manana an'izany fa ny fitiavana akaseza sy ny akatombontsoa analany rakoto metraka ny rabe zay ny zava-dehibe indrindra miteny azany no satria andiso nanamarina nyty fahitan'ny olona ity zany de averiko amin'olo izy Alaindray Amoseza hoe ny etso-bahoaka na tolom-bahoaka na tsy haiko zay ataontsika hoe nitranga teto hatrany amin'ny taona araiky amin'ny 2 makaty de fiarovana tombontsoa n'olo tokana na n'olo-mbitsy ohatra fotsiny zany taona le tao anatin'ny araiky asy 2 marina zany fa tsy ny vahoaka fa nahodikodina ny 2009 voadona ny fananana de iny zany marina zany ny zavatra mitranga eto amintsika de noho le tsy fananatsika nanao révolution makany amin'ny fanabeazana aloha zany ingeny na tonga ny sinoana anao révolution culturelle satria fantany fa raha vao tsy manam-pahaizana le vahoaka tsy manalinina de mampandry valahana sy ny manao tiktok sy manao rel ny andaniny andro ny fiainana afany no ataony ny any ariny efa moka lalàna zaza milatsaky ny zao de tsy mahazo manao an'izany tsony iny satria hitany le maharatsy azy nefa zavatra nataony fa itsika nga manaraka an'izany de tsika de mandeha anjambany fotsiny de ao le tanoratsika e tsy mananeritreritra na zavatra hitako zao ny atonga ny révolution taonao tapahoerinandro ny électricité ny internet tsisy tiktok tsisy relina tsony mihongany io fanjakany io mihongany io efa nisy fikasananao zany passerelle unique zany nge tamin'ny transition fa nareo ihany tsy nahatanteraka ny lisy to satria nareo nanao aza miditra am'zany satria zany zatra resanao zany nge fa tafiditra anaty le vinavina mifitondra tam'izany fotoana zany anao passerelle unique daholo zany fa tsy mampiatra ny démocratie nge zany passerelle unique zany zany de manamafoana fa tsisy afa-tsy ny fahalalabetsaka ny tsy mitovy hevitra amiko am'zany na mimpanohatra e tsy hainy malagasy zany démocratie zany ny démocratie anao nataonao tsy hainy malagasy ary tsy tingy satria démocratie fangalana tombotsoa olon-kafa io nge na inona ataonao na inona rehefa hodikotinao tsy mandeha amin'ny tokony ho izy de tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy foany ka inona zany le tena fototry olona ny rafitra ve io saolona ve tsisy resaka moyen de tsy ataoko mihitsy moyen farany amin'io ny olona tsika de ny rafitra sy ny olona rafitra tsy manjary entina olona tsy manjary ary ny rafitra atao de atao tsy manjary foana raha avoazina indray hipiatsahan'ny olona tsy manjary foana zay mahazo malagasy tsika de nanana sotoavina hoe ny ray aman-dreny ny zoky olona ny tangalamena de isan'ny manana toerana fiarahamonina malagasy de zao lasa nangina hatramy satria ao anatin'ny fahadimy ambin'ny folo taona zao ny FFKM autorité morale ka ny FFKM efa potiky ny fanaovana politika koa tsy mahatsangana tsony ny FFKM efa potiky ny fanaovana politika ary ngama koa tsy ampitambatambazany fanjakana tsony keo andaloha tsy araitsika pioba kely de manohy ny resakantsika ao arin' zany eny ary mbola mitoy ny fandarantsika mbola io ny vahiny Andriamatoa Alaindray Amoseza fanontaniana mahitsy be ty Alaindray Amoseza
fitotoana zao ny prime ministre fitotoana mahery zany satria efatra jona tamin'ny 24 moa zany natongavany eo mahazo arivo raha amin'ny mpitondra ankehitriny zany izy nisan'ny naharitra indrindra raha hoe mpitondra ankehitriny ka mpitondra perinasa ankehitriny zany reo faharetina teo zany izy zany azo lazana isan'ny naharitra raha prime ministre maharitra ao amin'ny toerana zany de bilan positif zany Alain Ndremiseza ary matoa tonga amin'izany de isan'ny acteur artisan zany nareo satria ianao zany zao raha meno olona zany Alain Ndremiseza zany ohatra mercenaire na mpitondra ihany zany fa eto aloha tonga de teneniko mihitsy resaka naman'le olona mpanan-karena be reny zao iny zany isan'ny mampalemy fanoherana fa mariny zany be de be miteny an'izany ny fihavanana ny tsy an'olon-dratsy fa ny fihavanana tsy raram-pirenena asafady ary sy miteny an'izany zany manao an'izany matoanao miteny ianona mpiava mifankalala amin'ny anina de tsy azo atokisana ianao mihitsy zany mifankalala amin'ny rakoto de tsy azo atokisana tsy rakoto ao anaty fanjakana na mitarika an'io tsy n'olona eto Antananarivo nge mifankalala taolony akapiazany fa tsy zany tsy milaza hoe mitovy ny hevitra zaranga ty olona nianatra raha mieno any olona miteny an'izany zaona zaranga ty olona nianatra za olona taranaka ty tanindrazany ary za mila manavitra ny firenena zay iny nanovako politika zay zany mahatonga lizy hoe zay iny nanovako politika am'izao mantsy zao misy hoe mety isy fikitihana an'le gouvernement satria na ny ao anatiny ary de am'te le tsy ministre tsy momby retsy de tokony soloana efa mba mitandra persa aminareo iny Alain Ndremiseza fa miaraka amin'ny aloha de mazava miteny zao tsy ny ministre aloha ny tokony hovaina fa ny rafitra na ny fototra hitondrana ny firenena zany hoe ny idéologie zany misy mitaky zany idéologie zany mazava ny lalam-panorenantsika ka voay aloha ny idéologie hoe todika ho aisytsika sy vo manao zany hoe fédéralisme za tsy fédéraliste fa misy mivoy an'izany mandao an'le zatra am'izao démocratie tsika aloha sa mivoy za mivoy révolution za mivoy révolution de mitena aloha maramila sandary tsika rehefatsika azy tsotrany zany de ho hitatsika eo inona bilan bahoaka zay fa raha tsy manao akamaramila zandara foana nataonao raharaha tsika nge tany tsy miady romagne atao inona ndray reo ary efa mavita miteny révolution anao miteny an'izany hoe raha Alain Ndremiseza ve nanareo ty ivelana fitondrana am'izao ve no rapitro resako io zany hoe misy an'le révolution de nareo ny hitondra vitanovan'izao hoe tsy otran'izao ve le situation ina moa de zavatra inona ary le zavatra hoe avita anova iny be de be ny azovaina namana no narapitso ihany ara satria zany zao misy be de be ho any azovaina amin'ny lafiny rehetra tsisy an'izany géopolitique zany ianao nitondrona matovy voan'izany géopolitique zany tsy anananao ny falovatenanao ara toekarena arabola matonao voan'izany géopolitique zany ary mbola andevozan'ny vazahanao tratran'ny géopolitique fa raha tsika nosy lavitra be aty rehefa tsy misy ny zavatra tsy hitanitsika va aloha no manampy ny Maroc sy Algérie sy Côte d'Ivoire ka noho efa misy ny ato mipokana itsika voan'ny géopolitique aty amintsika anao alaina ny areny raha tsy anadandy aminao zay fa akoatran'ny adiny Israely badony azony an'izany afaka 12 andro zao de misy rendez-vous any fa nareo mangina ina zao tena hevitrareo ina ny hevitrareo mbola tsy tenen'ireo nosy manodidin'ireo mihitsy satria raha zany mitondra tsy ananako aloha ny hery miady amin'ny voalohany satria na tsika araky ny rehetra mihitsy efa hoe ny fahombiazana ny ahitarika amin'ny lafiny diplomatie zany zao tsotra ny teniko aminao mazava ny taratra firenena mikambana any malagasy ny nosy manodidina any malagasy ny nosy manodidina ka anao fivorina ka any Paris anao fivorina any amin'le olona mangalatra azy any amin'le olona manao tsy ara-dalàna ampetrahanao tsy miditra tsy jereko akoho zavatra efa fanadalàna any saim-bahoaka zany fa ny filoha frantsay kosa de fa niteny fa tokony no mazava be tsy vitan'le ici c'est la France fa tonga teto izy tamin'ny 24 avril Alain Ndremiseza de mbola teny no ao anatin'izany resadresaka mety fa maninona karaha miteny an'izany ny filoha makoka miaro ny tombontsoa-pirenena nisiko de nokomba merivo ny tombontsoa-pirenenao miteny hoe non ko ny anay non ko
tsy teny hevitra eto fa za tsy teny hevitra tsony misy zavatra tonga de tsy mety azo ataona rapitsoara zay manova sady ny sariny io za tsy teny satria zay zavatra tenenina de ty anaingana de ataotaona zareo le mpananatra zavatra tsy hainy de ataotao de atao tandrametaka de tsy vita akory de za tsy teny miresaka ianao révolution andremseza de tonga atao tsaika avy hatrany satria manomboka resahana be ny andala tsara zany efa manisy mamoaka lizy kelikely andalambe sa iny andala tsara ataotsika andala tsara aloha zany izy le hoe anova constitution misy fikasana anova constitution ao ambadiky zany ve Alain Demseza sa de efa tram'izay nge ny teny hoe ilaina manovany hoe lalam-panorenana république hafa mihitsy sika io zany mety république hafa timitsika zay ny hevitro fa misy fanovana régime iny io satria zao mahasolana hoe mifanohitra am'zany zay anao fanjakana islamiste de amboariny lalam-panorenana de andao hitam-bahoaka zay manao fédéraliste avoay de anao hitam-bahoaka zay manao ohatranay démocratie sy état unitaire fa tsy tianay malagasy raha zarazaraina de alao kosa mbramoka nareo inona régime zay mazava be zay ataona izay satria kehitriny maty zao misy zany mbola any anaty eo amin'ny filohan'ny république ny fahefana nefa tsy zay ny ao anatin'ny mihitsy fa tsy zay ny anaty lalam-panorenana marina ny teninao ka rehefa tsy ampiarina nge lalàna nge misy fa misy any mpangalatra koa fa misy keny hoe gardien de la constitution iza gardien de la constitution zany de ohatra ny zany sasany riamboda sy mandany andro anao fa tsisy gardien de la constitution gardien du régime amposiko zany misy fa tsisy an'izany hoe tiany lalam-panorenana tiany atao de io mazava ny lalàna ny anaranay ohatrany saminy anatrateny any fa ny lalàna mikasika ny lalam-panorenana tompoko de tsy azo ovaina tsy azo anaovana fijery maro fa tonga de zay voasoratra ao ny ampiarinao de mitovy any de mafotery miteny foana ianao raha tsy anadandrenao zay kopatonao hoe fa rehefa tsy afa miteny zay de mangina rehefa moanao zandary zay de mangina zay raha vao miteny zay de terominao hoe anany fantatra edony aminao de efa ho avindray zay ny gagaso mampanaheno mahita zaza mikatra zany misy vehivavy misy lehilahy mikatra amin'ny tsisy dikany satria mety mba misy fandikan-dalàna natao na tsy lalàna lalàna tony siligoma nge zy isotomanao azy mandeha daholo zay ny antso amin'ny piano manomboka eto raha efa misy vonanao de afaka mametraka fanontaniana amin'ny vahitsika raha ohatra ka mbola tsy lazainao hoe misy antso zay ny fandaratsika satria nao rehefa misy antso vonanao de raisitsika re zay miaraba tompoko miarabe miaraba tompoko sotra betsaka de tantanina mahitsiny ho an'ny vahintsika vonona ve ianao andriamatoa le Demseza mijoro ho an'ny vahoaka tokoa rehefa tonga ny fotoana atsony vahoaka anao ny fotoana manko efa ela be ny fotoana ny tonga fa zany hoe mahay miresaka tsy mahay miteny daholo isika rehefa mahazo sehatra fanontena anankiray zay de ny faharoa araka ny tenitsika teo hoe efa fito taona zay no nateo amin'ny prime ministre vita somatsara iny ny fiainana tamin'ny parlementaire de mba mangataka zany dahay vahoaka mba mangataka ihany koa zay ho an'ny prémisse sy gouvernementa ay zany toerana afahatsika resaka ihany koa ohatrany atao parlementaire eny ho anay vahoaka tena tsy amapo zay tamin'ny zavatra hitanay hitanay tianay tamin'ny any amanjery netin'ireo solom-bava-bahoaka reo solom-bavanay reo zay zany zay zavatra zany mba ampita-kelo fanjakana eny ary ie namanao olo tserenao tsara no amaliny ie reko ny afatra efa tambola ny anana efa amin'ny efa mijoro ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny fitiavan-tanindrazana mbola tamin'ny andro ratsiraka zany izany voalohany fisy rose tamin'izany resaka izany nitarika amin'ny mpianatra ny voaka voalohany ary natonga ny finganany andriamatoa ratsiraka tamin'izany fotoana izany zay mbola tamin'ny androny zavabe de mbola tao ihany koa ary ao anatin'ny RMD de fimbetsaka nge zay mba midina any an-dalambe teny Ambohijatovo anandeha io fanjakana io zany voalohany teny mba tarika vahoaka tikan'izany tarika vahoaka na sany japy alova alao koa sao de mba tsisy mitsapiana atao satria tady dio fa andriamatoa Valimanana tany Afrique du Sud ka andriamatoa Valimanana nge ny olona miaraka aminy mangatapady amin'ny anaran'izay rehefa tsy oniray de tsy akory
efa misy antso manaraka do raha sy indesy miaraba tsy voafaly anakrefa makataka amin'ny premier ministre moa izany ndao ary araka le fanehoan-kevitrareo mirahalahy mianaka teo mitodika kely amin'ny vahiny hoe kitika lalam-panombenana tsika izy io raha mifahafantarako azy manokana ve tsy tokony teny fampiarana nareo ancien président reo raha tokony fampiarana ny anovana le lalam-panombenana hoe inona aby ny tokony hitsy kanefa raha izao situation politique misy politique zao ohatrany saroka ho amin'ny mpitondrako zao zany ifampiresaka amin'ireo ancien président reo satria ohatrany faniendrika sy mifanaratsy fotsiny nataon'zareo ka aiza ho aiza no hevitra eo am'izany matovariny sy ohatrany vita tompoko efa mazava na hevitray ary tsy miova mihitsy amin'ny resaky teo révolution ny olaitsika fa tsy zavatra ohatr' zany tsony amin'ny folo tao aloha zany e matotsy eo tsony de efa tsy mety zany zavatra nataony na ezaka ninitsika na ezaka ninona misy tsy mety tao elantsika am'izay namako bebe any namako tam'izany efa faresanareo anaty satria ao anatin'le vovolana misy tsy mitovy ny hevitra fa misy an'izany iverinay fa tsy hany mihitsy ny lalana ary tsy zany ny tokony atao fa anjarany vahoaka mampiatra ny hoe mila mivola lampanorenana io mila mivola lampanorenana zay ary ny ana fahatoko zay de hoe misy te hanova fa tsy mitovy ny hevitra amin'ny zavatra tiana hovaina resaka zao ny namanao anao inona ny régime ataonareo ahoana ny nanovana ny fandanjakery amin'ny mpanatanteraka sy ny anteny meram-bahoaka fa ny sasany tsy zany fa hoe andao ndray hanova lalam-panorona azahoana milatsaka indray e andao fitana le voaka de anangana gouvernement hitambarany tsika miaraka am'izay metimety amintsika mpanohitra mety araka amintsika de reo ny ampitenenina hoe alao ovanany lalam-panorenana de mba azahoany le olona tsy afaka milatsaka tsony milatsaka indray zany hoe raha mery ianao fa mery indroa de mbola afaka milatsaka fanoteliny ianao satria lalam-panorenana vaovao tsy mandeha am'izany zay ary tsy zany ny hevitra ka zao ngely izy nareo manomboka de tsy manohy iverenako tsy manohy ahony nareo nisan'ny ataontsika hoe mba namolavola ihany hevitra zay fa tsy mamolavola mina mihevitra ka tsy mandeha route le resady tamin'ny sortie de crise any andre MCS zany nge zao nisany problème zany hoe nanoratra amin'ny feuille de route fa président africain na ozy sasany mission spécial zany loeto mba famafakabanteny hoe fa aiza moa mba nafantarany président africain ny toetsaina malagasy na vita nanorata anaotrany na gasy teto ary nefa noroan'ny africain ny antsoa hoe tirangato fande zay rapitso eny za kosa aloha mba afaka mba mijoro sa hitako ngely mbany misy proposition mba nataonareo zany tao ka tsamy farany rangaty olona miteniteny fonoatra reny efa miresaka amin'ny vahoaka de manao zay manalika vahoaka efa olona pirenena rehetra nalaenao ary tsy teo akofy ianao napodina avany Afrique du Sud zany nanoratra hoe mahazo mody ianao zany nampanao sini ny Safelbert raha tsiraka reriny tsy nety nanao sini keo anao vitabataba ndray hoe ny sazany avy eo za mititinina zahotsika profo mivahoaka malagasy amin'ny fadany fanadalana atsika ny olona niteny tamin'ny émission spéciale hitako zay namana ary tsy miady amin'ny olona tondrona tsy miady amin'ny namana tsy miady amin'ny olona tondrona sotra no ahavaloko azy ianao le miteny io nahazo fanjakana nge ianao e ianao ny nitondra nanaraka teo rehefa nandeha niny e zay no tiako tenenina ianao le tsy nitondra naongana tamin'io te hapiatrany tondrosotra ianao maninona tsy natsona dolo mpanohitra fa tsy nakanaka olona ny tonontononina zay fatatao tany fa maninona tsy natsona dolo mpanohitra mila miala reto tsika mametraka candidat afaka mampatrany tondrosotra tonga de lany raha izay faharoa ianao le namena fitondrana teo nahazo anao rehefa niala ny anakiray ka maninona tsy nampiarina ny tondrosotra raha matotia satria azafady maninona tsy nampiarina ny tondrosotra aza manamery tany gasy efa tsy fotoanan'izany tsony maninona ny tsy nampiarina enao mbola nanao commune ny sasany raha piatra ny tondrosotra na tsoky daholo ny mpanohitra rehetra avinareo rangava milalainy ty commune ty fa eto Antananarivo fona nge manomboka ny révolution ny zanako no ataonao
fantatro olona tsy mpanao politika tsisy fitiavako ny le boikely zany mba zavatra misy politika ny atao zany hoe tsisy fitiavan-tanindrazana tsisy fitserena vahoaka tsy fitsonjona no avy ny fireneny tia no zavatra ataonao zao anao vo mitabataba an'izay hoe andahoanao tondrozona fa tsy nety le zavatra nataonay atao daholo vao izy raha tsy anatandreninao iverina li satria ny filohana koroa zao dia nanao taratasy niaraka an'ireo ataontsika hoe nanao sonia nga zany le tondrozoza tamin'ireny fotoana reny ala andremiseza ary nanao sezina ny tao amin'ny secrétaire exécutif ny sadeky am'le hoe na emotra na atao an'ny toerakafa lay some ho ataony volana mazava ho azy mbola resaka fanadalan-tsay mba oka zany sady tsy nanoratra izy ho any tsy napiatra raha tianao zavatra tsovy aloha fa tsy ho niveau anareo manao an'le izy fa tsy hainareo de mikasika an'le some amin'ny volana o zany izy mikasika an'le some tsy miditra am'izany aloha vo nanomboka iny vo vita ny fahivoty de efa zavatra hafa nitetika nampiasain'ny sateka zany le tsy fahaizana diplomatie de efa niteny misy fivirina tao amin'ny Colbert namarana anazy raha tapitapikeo tsy mahoatsony ny tonga atao sy vehivavy mbola tsy hainao avany ananina any ete kagenao de zao nzay ny anaovana nyty isan'iny izany any tsy any anaty fahideroty ialako tsiny tsisy an'izany any tompoko zany ny zavatra namboarina teto na mitahana ny vahoaka eny ary efa misy antsira aloha ty raistika izy miaraba tompoko Allô. Miarabe. Miaraba tsy misendoatra mihitsy ana marary mifoky rangah mity malagasy mijaly mitsendoatra satria tsy manana tsy électricité tsy manana rano tsy misasa masiso sady mahavelanao ndaware niakatra teo amin'ny jatovo ka natafitanao tao anatin'ilay tatiezanita reny de ny fivorina ny fitakiana nataon'ny olona teo ambony jatovo nigiranao atonganao minista ao anatin'ilay tatiezanita reny de milaza ianao fa hoe mangatabady amin'ny anarangay ny amindavalimana ka rehefa tsy dada ny tenenina zany de tsy mety nefa ianao de tao anatin'izany ny tiako teneny na de zao ianao manao tombon-drano mpambiangazy lalina ny rano efitra anao marivo ny rano miditra anao ary misy aton'ireo mpanohatra zaza tsy miteny fa hoe de ratsy ny zavatra nataonao hatramin'izay fa zany ko voaraky ny olona masy matoa ny olona tsy misanitiny any aminao fatatry ny olona nypolitika ao anao ary raha izao aloha mitakevateva eo mety any izy fa tsy azakan'ny olona amizany satria raha mahataton'ny olona be debe mipasika zany izany zany plateforme omanao am'izao katoanao hoe matanjaka ao anatin'izao fitondràn zao fa raha marina zavatra rehetra raha tena anjoa famarina ka mi tena antarika avao na hoe any révolution afaka am'izany igny kade fa tsy hoe dairay ianao makato dairay ianao makato de ohatrany hoe ohatrany hoe fanodimaso am'le mpitondra iankeo be zany nareo satria ianao efa avy tao anatin'ny fitantanana fiaina ka mitiako tenenina hoe le vavabe ataonao eo ohatrany misy mahatsara azy fa misy tsy mamety azy ko satria zavatra andrefisan'ny olona ny lalana diavinao koa zany amin'ny fisavakana etseo de ohatrany mihitsy aho hoe ambavaomana po etrehitra andriamato misaotra betsaka mialatsiny aminao somary avavo feo kely satria gagy anao maninona ianao no miakatra satria tsy misy ny jiro any an-tranoko miakatra satria tsisy ny rano manao ny CEP zao ny ankizy zara raha misy jiro any amin'ny CEG ranga tsy haiko ianao raha mahita an'izany na tsy mahita an'izany folo faharoa ahitsiko kely ianao zany no nakeny Ambojatovo fa tsy ianao aloha zavany resaka ianao zany PTP zany ondamosiny zany tsy ianao zany de nandeha mivory-teny afarafohatra de zay ko mba anaraka ny lahy hidina keo Ambojatovo fo zany nakeo voalohany azavadika ny tantara rangaha fa tsy mety raha izay fa volombely zany PTP ary ny MFM nanaraka voalohany teo fa tsy ianao miaraka am'le olona teneninao MFM ny teo voalohany zay vo tongonareo nazakazako ohatry ny mahazatra raha ilo zay tsy hoe divako aminao zany fa ny zava-misy no lazaiko anao zay ny zavatra nisy teo rehefa nandeha ny resaka teo rangatia de ny resaka avereny ny ara-dalàna retour à l'ordre constitutionnel
zay ny olona nianatra tafity tamin'izany mety zava-teritreretinareo rehefa nandeha ny resaka de tonga anareo mitoto de ny anareo lasa avereno ihany tsy mitovy zany ka maninona niaraka aminao zay ny mifantaniko fa terenao ava tsy maintsy mandoalika sy mivavaka amina baiboly tsy atoko zany ohatra ny teneninao ny silama hivavaka am Jesosynao tsy mety zany manaja olona ray aloha zay faharoa manaraka an'izany ozy ianao arenao to mivadibadika efa lasa nakany amin'ny lasa nakary mivadika anakary fa iza tamin'ny olona ny teneninareo tsy niditra tao anaty gouvernemanta ary ny sasany ary manao bizo mihitsy ny filohan'ny sena mandibalina miaraka sambola tsy nandibalina miaraka tamin'ny lehibe sena elako tsingy tsy misy sary hitanao miaraka amin'ny Andry Rajoelina ka io Alain Ndremiseza miaraka maka sary akoatrin'ny sary ofisiely alao azaby zany dikan'izany ny mpanovana politika tsy moramora tsy ny fandeha fitonana mirindrina amin'ny zavatra tsy mety manao politika fa mijoro foana manao zao ny lalana metimety tsy maintsy mampiasa fihetsehana zay ny mahatonga mbola tsy mihinana gagazo mety io zany mahatonga anao plateforme vaovao ndray ve zany ony anao kana plateforme impiry moa ny atsangana eto ka tonga any amin'ny fampandrosoana sy ny révolution maninny jereo zao ny amin'ny fitondram-panjakana mitsangana tôly ny RD ny ipara ny any ka maninna any anao mitabataba raha itaitabataba fa tsy ny olona te hanova firenena sy ampandroso rangatia fa maninona am'izany teneninao satria marary ny fonao amin'ny zavatra lazaiko ny zava-marina tsy maintsy lazainy averiko raha te hampiatsa ny tondrosotra maninona le olona nitondra fanjakana nanaraka teo tsy nampiarina nisy fivirina zay mbola natao tao amin'ny Colbert ny farany nandoalika mihitsy ny tenako ny teny hoe ovay io lalam-panorenana io fa tsy mety io tamin'izany fotoana zany efa nitondra ny matoantra Rajonary mampianana tamin'izany mitsangana tompoka larasidy ny teny io ihany mety efa hitako zao tsy holany eo anao raha io ny mandeha io ihany mety de nitsangana ny filoham-pirenena taloha ny teny hoe mangina lahy satria mieritreritry fa aloha atao mangina ny fifidianana de olany fa rety somahay zany zava-nisy koratsika ndray ny antso manaraka ary miaraba tompoko allo eny ary faly miaraba ny radio faly miarabanao monsieur Ndremiseza miarabanao tompoko problème atsika eto anao de zao hoe misy le olona ho antenaina anao tsy manao le olona jusqu'à zao firy taona zay tena anisan'arina mihitsy ny teneninao midina tery ambojatovo natao daholo ny fitsenana tery vato natao daholo tiany zay fa problème an'le fanerana zao raha vao tsy olona anankiray no tarika le olona anankiray filompirina teo amin'ny tsy fakalako azy de tsy misy de tsy manao fa io ihany zany no afaka anao an'le izy za tsy mankala azy malahelo azy mifoko manontolo fa tena nafo 5,000 tena nefa Ndremiseza mitavanjanany io hoe amerenana ny ara-dalàna atsaminy zao le ara-dalàna hoe izy le ara-dalàna fa izy aro ohatrany tsy manao am'le izy tsy fantatry hoe ina ny atao manao mamono makay zasy zao de matomako karavalomana zao na mamono makay miaritra mafy an'izany 2002 zany zay tompoko tany Dego tadidinao tsara naantony olona teo ampiofina Dego zay teo ampali amin'ny faritany teo zay fiarovana le matomako karavalomana fa problème tsy izy toanana mifotsiny ohatrany tsy anao zay ngamba nidirako amin'iny aloha fary marakaraka ty resaka tena toxication sans empoisonnement ty mba haitsika fitondrany rety mihitsy no manampim-bava olo inona ny fototsy le aretina ahoana ny tsabonao an'le aretina hoe fa le fototsy le aretina ary tsabonao tsy mahagaga raha be dehibe ny olona maty intoxication sans empoisonnement manana antidote ve nareo fa tsy manana maty daholo le olona satria inona le izy le fototsy le aretina ary mbola tsy fantatra mazava hatram'izao hoe empoisonnement sa intoxication de tsabonareo inona zany le olo ireo tatiko fa aina no mandeha io aina no mafolo 1,2 izy fakomaty le mahamany zay zao afolo 7,2 araka mivovao 7,2 inona zany tsabona amin'ny alalan'inona zany le olo ireo fa efatrandro ane tamin'ny sabotsy zavatra io 5 andro androany mbola tsy fantatra ihany reo fototsy le aretina de milona fifianareo tsy tena asa de asalisapo politika nareo ny politisien le izy hoe raha tsy ministère no milaza raha institut pasteur ve no nanao an'io fanadidina nanao prélèvement de fo fantatra ny fototsy aretina marina mihitsy zay angamba fa tena tsy fantatra hoe ahoana ny faratsy fa ny kevitra moa tena nataontaona Ndremiseza fa tsy manina ka antsika tena hoe ianao zao amin'ny mampahay lalàna anao hoe
misy hoe cellule de crise misy isa moa zany zao no tena tokony miteny hoe tokony samy miteny ve le ministera sy ny procureur raha misy eloko vo miditra izy aka metimihitsy raha miditra ny procureur samborony manao délestage samborony tompona andraikitry ny délestage alao hiditra ny procureur mangataka amin'ny procureur mihitsy hiditra izy sambotra ny manao délestage fa raha ny hevitro manokana de ny délestage tsy misy olona mihitsy anapozina ho ahy eto Antananarivo de andeha ho an'ny Tamatave eny apozina de andeha ho an'ny Masanga anapozina tsy mino an'izany fa tsisy gasy mahavita an'izany ary tsisy tompontsoa azo an'izany zay ary zay mpanohatra efa nanariny olona de efa tsy hanao an'izany dikan'izany inona mahatonga azy ny fatapahany tsiro manapozina ny sakafo eny ary raha tsika indray niantso manaragara miaraba tompoko ya kerenako kere fanamarianao rehefa amin'ny anaty fahitenenao tenaikamna fa zatsy anaty fasany tsy ano anatin'izany fa noho ny fitiavaka ny olona anankiray fotsiny mahatonga anaraka an'ireny ao anatiny para mitenenao zatsy ao anatin'izany azamika dikitian'ireo koa fa tsy hoe iza raha mariny raha fonakeka mirona bebe koa aminao ohatrany hoe ny fisina zao anatin'ireny tetezany ireny tsy tonga fampandrosoana ny tsy alaza ohatra nakany amin'ny tombontsorona manokana ali de zay no mahatonga anany teny hoe tena tsy azo mihitsy le politika ataonao zany hoe mety hoe very fihinanana ankehitiny tsy mitombotombo indray izy de mitady ny miditra ao anatin'izany fa zaho ara-dalàna manaraka politika tsotramotra zao ny fiainany fireneny fantatry daholo hoe reto avia reto mavana aza ataonao saky de mahatrina hoe ianao ao anaty reo rehefa tsy manaraka ny olona toanana dapazy eto koa misy filazany le mpanao gazety reo hoe tsy voatery ny olona tsy mitovy hevitra ka izy hoe tsy afaka hiaraka ao anatin'ny politika atao io raha ohatra ka hoe mampanarakaraka amin'ny tombontsoa firenena sy ny tombontsoanao le izy azonao atao no manaraka ny tena atao izy atam'ireo moa tsy mivadivaty an'olole toany mivadivaty manantena ny soa hoe mahoan'ny malagasy ny mahatonga zao fa tsy hoe hoan'ny tombontsoa kanefa matetika anjahatra hita ny tombontsoa amin'ny postinareo ny hitanareo fa ny tombontsoa vahoaka tsy hitanareo azay no mahatonga anareo hoe manao kritika anjahatra teneninareo androany tsy anao amin'ny tatan'izany fa misy olona hita zao mananganako hoe tao anatin'ireo atoko reo izy niany de manangana vondrona indray izy hoe ireto zay manohatra an'izao tenena nefa izy manohatra manentsika an'le mpanohatra any any fa tsy afaka hiaraka amin'le mpanohatra inona moa zany zatra hitanareo eny ary misaotra betsaka mbola niveriny ianao raha tsy nahita tombontsoa ianao fa niposy any ialaindre misesanga mbola ity miresaka aminao ty fa tsy nitsoka ny velany eto aty zay ny profo voalohany fa PDB nefa lasa ny velany any reo faharoan'izany mbola manamafy anao izany eny nanoratra ny tondrozotra natao inona ny tondrozotra ialana tamin'ny krisy ary ny fahaizako nanoratra azy ny navitan'iny fa tsisy an'izany président avy any Afrika zany mahita hoe-tsainy malagasy fa za mahita baton'olonareo zay ny zava-misy eny ary de mbola ao anatin'ny fandarana be maray ihany tsika mbola hita ihany koa ny vahiny andreo matoala andreo am'seza tsy maintsy hopetraka ihany ny fanontaniana misy lety hoe leader an'ny opposition manana zany tokoa fetsika eto Madagasikara eto ny constitution aloha mametraka zany ao amin'le hoe au niveau an'ny parlement misy an'le hoe vice président c'était vice président moa zany ny mpanohitra de izy moa zany lasa ohatran'ny opposition parlementaire ny tena resahany tsy hoe ifampitsara olona fa le hoe namana rola araky le teny olona teo maninona mitovitovy am'izay maninona tsisy firaisakina vonina fenareo hitsangana zavatra roa ny azo raisina am'izay io fanaovana politika io tsy ataotao foana mety ho lasa filohanao mety ho lasa premier fa tsy zany tsy milaza hoe mandeha le firenena satria tsy anananao le fahaiza-manao tsy anananao le traikefa tsy anananao fitiava-tanindrazana ary indrindrindrindra mpitarika olona lidera ozy ianao zany manao politika zany zany olona manana fanahafa mihitsy zay matarika olona vonina mitarika olona manao politika mandresy lahatra olona mandeha makany mifampandrosoana indrindra ty amintsika firenena andalam-pandrosoana fa ny firenendehibe moa zay atao président fa PDB manodidina azy de efa miova ny resaka fa amintsika aty amin'ny andalam-pandrosoana zay ny tokony ho izy zany mila andraina-pomerina
tsireo ihany ny mpanjaka koa sy mialatsiny am'ireo avy any amin'ny faritra misy koa ny mpanjaka tany amin'ny faritra zay manana an'izay toetra zay anahana tsara ny fiainam-bahoaka teto amin'ny firenena mila an'izay zany io ka tsy hoe tonotonon'ny ery anao dia ianao no lasa ho folohan'ny mpanohitra fa ny vahoaka ny mahita an'izay raha ilay faharoa marina fa tsisy mifiraisakina amin'izao fotoana sady manaiky fa ahoana moa ny fisian'ny firaisakina na olona ray ary antaniny ery de jereo zany izy ka ino ohatra ny efa niditra tamin'ny gouvernemanta tsy de mihiny akory inona ny idiranao ao de tena tsy metiko zay hoe de atoky an'iny nefa le olona toanana io napiditra amanjatony tao misy ndray ny satsany mipetraka ery de miresaka le ino ohatra namandrakoty hoe inikina mandrakoty ve de azo atokisana hoe rangadiaza mbo mifanopa tira raha pirenena ny resaka fitiavan-tanindrazana ndawara orasika aloha ty antso ty ary miaraba tompoko miaraba miaraba ny tompoko de miaraba fanantena toministra koa miaraba tompoko salamy fatapitary anao natika ny ana bosy teny boiteny namana mafinasy fa izina ny le jiramasa marina zany tadidiko misy amin'ny asa ataony amin'izao fa manao extension be de be beton be de be mihitsy zao matsangana ity aminay aty beton zany amina rivona mitriky zany fa misy extension goavana mihitsy de faharoa eo amin'le hoe teny fitondrana hoe oka mba vaovao marina no lazaina amin'ny maty aiza marina tena nisy amin'ny toerany merikasina sambo malaza ohatra ny averina foana nisy merikasina le lakozy koa ohatraniza marina zay satra to ok ye eo na za miteny io rahany eo resaka lotsika no ataoko mijery an'izy voalohany aloha eto amintsika de nasiany vazaha ny institut Pasteur ny asan'ny institut Pasteur de manao analyse eo misy izy eo ambonina parpe misy fanaovana analyse any amin'ny Azera misy fanaovana analyse ao anatin'ny 10 minitra de vita ny analyse amin'ny roram-bavan'ny olona fotsiny hoe zao ny pozina ao anatin'io zao ny anarany zao ny misy composition chimique an'io tsika efa herinandro miresaka tsy fantatra fa le ministre andray miteny hoe aza miteniteny tsy marina nareo aza manano nareo andana rangaty ataovany analyse de avoay afaka 10 minitra avy eo zay aloha ny voalohany faharoa ny zavatra hitranga amin'izao matoa mitikodina manjavozavo ohatran'io de satria matahotra hiteny hoe le délestage ngeka mety mahatonga fanapozina sakafo sady tsy miteny hoe tsy maintsy zay misy fa raha fijeriko ny zavatra mandeha zay mahatonga manao politika manao analyse teny analyse hitako ty zay eo ahodikodina indray ty zavatra ty mba tsy tenenana hoe ny délestage ny herinaratra tapaka ny mahatonga azy fa afa-baraky eto tsika indray ary iny antso manaraka efa voninao do rasin'izy miaraba tompoko manaona tompoko miaraba Roland Plutôt de miaraba ny vahiny miaraba ny reterakafina ihany koa tamin'ny andro ny alahady fête de père de miraha fihinana fena no fianakaviana zay tratry fahoriana tamin'ireny zava-misy teny ambo malazy reny makahery indrindra ny reny miteraka sy ny kitapo finisana ho an'ireny zaza reny tena mafy le izy fa makahery anareo amareny de ny fanamariana ko atao zany amin'le mpanao politika tena efa leo fitabisonareo raha vahoaka za zany tena matsapa ary efa nanaraka anao matoana maromaro zay matoa fa enao natao hoe mpivadibadikevitra koa tsy de azo raisa indraindray azo raisa indraindray sy mitondra zavatra teneninao fa efa manarakaraka zany raha resaka fahatram-bahoaka nanomboka nisy letezanitany nampahatraina ny vahoaka malagasy ary tena faharomana fahatrana mihitsy ny vahoaka malagasy de omena an'ireny karazana tolotra ireny mba tsy atsary tena ka ianao manana accès afaka miresaka amin'ny filoham-pirenena maninona ianao raha miteny azy hoe tena mijaly anie le vahoaka fa tsy eto ianao no mitabataba be manapatry ny atezeranao amin'ny olona miantso hoe fantatry ny olona ny hoe sahirana ny olona ary raha resaka famivana lalam-pandrenana mbola ofisinao fakalana olo-tokana tsy izany ny politika tena madio fa mila mifandray-tanana sy mifamela heloka de mila mifaloha hoe zao mety de zao tsy mety fa tsy fanendrika foana eto akory nefa mivahoaka efa mesahirana
efa dia makasitraka dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra mba hafahasaran'Andriamanitra sotra tompoko eny ary ho tahian'Andriamanitra ianao ny zavatra olazaiko zavatra tsotra fotsiny ny amaliko anao ny tanindrazana re jereny ny vahoaka jerena fa ny lalana makany paradisa indeny ka tsy lala mahitsy ianao ohatra mivavaka ihany matsan'Andriamanitra ny lalana makany amin'ny paradisa ne ka tsy lalana mahitsy ka de tonga de mandeha zao a mivilivily izy io zay vao tonga any zay ny voalazan'ny baiboly teritery izy ozy entozy ny lalana makany amin'ny paradisa mola saiko mola zavatra koa zay dikan'izany aza tsotsorona ny fiainam-bahoaka fa tsy vita amin'ny tsotsotra io farany anomezako fakaherezana anao ny hevitra alaindre miseza tsy miova mihitsy fa ny tandazana fahaiza manao ary ny fahitsiana matoa mbola eto miresaka aminao io de zay no izy ka raha milaza ianao ifandray tanana nany ianao makany amin'ny filoham-pirenena miresaka amin'ny ange mitabataba io so te ferinao fa mivahoaka ihany miresaka aminy raha ohatra misokatra ny sofiny hoe zany ny tenin'ny alay tandremy efa tsy mety tsy tsirariny ty zay fa tsy voatery miona aminy manao biso azy akory zay manaraka ary miaraba tompoko Allô? Ja, firma kely efatra tsy mirano. Tsika kosa aza de tsika tany fa aza mametsiny le olona miantso. Hainao kely le radio aminao aloha tsy manometsiny azy tsika ka. Rasa ianao kely. Tsika demokraty. Mametsiny ny Andriamanitra Alaindriamantseza. Niatsy any amin'ny Alaindriamantseza ny olako. Ko an'le olona le natenaina nirina nefa tsy vonaika mampandavanda an'le olona le natenaina hitarika izy ny fahasairanam-bahoaka ho aty jerena fotsiny am'izao zarara nisy azy ambelao izy anohatra Andriamanitra Alaindriamantseza ambelao Andriamanitra Marika Ravalomanana anohatra fa inona no ataontsika le miantso eto mba nanao inona tsika zay iny le izy tena marina zany tsika miazakazaka atao mba aloha zay mpanohatra rehetrarehetra anohatra daholo tsy vizena olona tokana io ihany tsy maintsy manohatra vao mety tsy mety zany le vahoaka mpamlasako anatina fahantrana sy fahaterena sy fahamaizana tsika mbola manentsika ny mpanohatra manentsika ny mpanohatra ihany na iza hitarika eo na ibely zabobo ary hitarika anohatra zao fitondrano zao no fahavalo aloha satria zao napiditra lalo anatin'ny fiainanao anatin'ny fahorim-bahoaka zay ahoana ny fomba hanaovana an'izao fitondrano zao tsisy miteny te hoe za anohatra de za atao filoham-pirenena raha teo tsy any olana fa nanatsarana n'izao zavatra am'seo zao inona zao zavatra am'seo zao mety ve amitsika zao zavatra am'seo zao fa karaza miazakazako mba hafandrina ihany isika raha izao manentsika ny hafary manentsika ny hafariny nefa le tena fahavalo tsy voalotatsika ahoana ny anatsara tena marina zany problème efa maika olona milafandrany 2028 ve sa matoa ny olona manao fitenenana ohatr'izany de veriko fa efa miatra manaina le fahantrana tsy hanomezana tsiny azy zany amialako tsiny raha voavo feriko fa za koa mitovy aminy zany io matsiaro tena honona sy tsy manana ny fitiavany tsy voatanisy saintsaino fa izy tsy sasatra miaro Andriamanitra de laina raha solafaka izy ty manary sanao fa izy tsy mandao pamirofoany izy lay Andriamanitsika tsy miratandriny mihitsy ny fitiavany tsy mety ritra ayo andandraina Zila andava mi deras
pianavahany taminima nampanjakainy tamin'ny zavaboary ino nintsony fa ny zavadrehetra efa fony izy ty mba manao andolompo raha ibebaka raha izy nantanandro izy ilay tenandriamanitra ray vakim tamin'izay raha nanontany mpanao gazety hoe tsy zahay hoe izy nanao nini hoe any mpanao politika malagasy dia nihodika zany lalao ravalomanana ianao a tadidiko tamin'izay somary niaro ny lalao ravalomanana tamin'izay dia zao nanontaniako anao hoe tamin'ny fony mialay andeha miseza ve niarovanao an'iny ramatoa iny satria ty arina izy a natao mihitsy iny a sy nirano tao anatin'le parcours le fifidianana dia manaraka an'izay koa mbola iresaka fomba fanaovana politika ihany a tany alohan'ny 2009 a nisy exploration ana pétrolite ataony exomobile atao amin'ny canal de Mozambique dia tamin'izay fotoana izay a ny parti zavy dia manontany hoe fanahy sady ravalomanana nizy taza inamarina nataony Kofi Annan teto namaly aloha tamin'izay tamin'le rehetra Kofi Annan loatra izy ianao zo Kofi Annan nge ohatra izy ianao maketo hoe filoha amin'ny firenena rehetra izy tamin'izany maro ny teninao iny dia faharoa indray manaraka an'izay indray resaka lalàna ihany zany ty resaha tenao pahay lalàna miresaka ravalomanana mampiny hoe tokony izy no hitarika ny initeziny ny fanoherany tapitra am'le romondritra azoko ny tiany tenenina ka ny tena tiako valy amin'izay dia hoe zany tao anatin'ny mpanohitra tamin'izany teny Ambohijatovany a niezaka ho nanao ny hoe fiverena amin'le legaliste ary tika an'izany legaliste zany dia miverina amin'izay folo tokony ho lany ny fanjakana zany nanoana amin'izay zavatra zay ary antony nanoanako ny lalao ravalomanana dia mba tsy andana ny amin'ny olokafa sy everiko fa tsy namana rehefa naresaka ara-politika na dia tsy nakasitrahako ary le zavatra ataony sady hitako hoe tsy demokrasia loatra le natao fa tatio arina dia efa napakefitra hoe za kosa dia tsy hanao an'izany indroiny telo dia mandeha dia ampy zay ny zava-misy zany hoe mbola atao zany hoe andao alova tia ny lalana fa rehefa hitanao kosa hoe totondo mivokiny ty tsy afaka nitsotra tony dia mialatsiny ianao satria tandrazana ho ajerena ny vahoaka jerena zay mikasika an'iny mikasika an'le ho avy any amin'ny firenen-kafa tsy ny olona any amin'ny firenen-kafa no dressentsika ianao ohatra ny mahay lalana any miresaka eo amin'izay efa rafitra zao tontolo zao zay tsy azontsika tony ininona jereo mahazo any Iran rehefa Israely mitarika dia bisobisoba rehefa Iran mitarika dia volobe efa misy rafitra vita madame mba tsy azonao tony ininona aloha zao tsy tsika malagasy kely ety nanova ka tsy ny fidirany aty amintsika no zavatra ny zava-dehibe fa ny fahaizantsika miresaka amin'ny sy miaro ny tombontsom-bahoaka antsika sy ny firenetsika zay ny tiako lazaina tiany antso manaraka ary miaraba tompoko miaraba verina kely ary zalahy amitoboka kely aminao zokobe ohatrany tsy dia nahazo valiteny nafa-po mantsy mialatsiny indrindra tamin'le resaka voalohany hoe nareo mieritreritra hikitika nova lalam-panorenana dia inona amin'ilay lalam-panorenana ovaina efa nidinianareo ve mety veritraika an'io raha hikitika an'itsika satria mety izy indray mantsy eo arinao ny teny hoe tsy izay ny nanao an'io dia ohatran'izao zava-misy zao hoe misy lefa nitsakitsahana an'ilay constitution ka ny anahy zany mba tiako atongavana ho fantatry ny vahoaka malagasy tsy vaky volo hoe
inona le lalàn'ompitena dia inona le ovana dia ahoana ny fomba fanajana azy satria raha amin'izao mantsy a dia raha malala fa tsy zareo ngamba no manana an'izay fomba fijery zay hoe apetraka le lalàna fa misy ny ajaina dia misy ny tsy ajaina, misy veny ambony lalàna dia misy ny ao ambany lalàna mba afaka azavain'ny vahiny ve zay soetra indrindra tompoko. Azo atao daholo zany ny anomboako ny resaka dia ny hoe le fanontaniany le madama zay tsy mivaloka faliako avy hatrany teo ny andrasako kely aloha le hoe misy hetsi-bahoaka ve izy nitarika azy efa misy ny hetsi-bahoaka hitanareo rehetrarehetra amin'ny quartier rehetra Tanarivo ary tsy mila mpitarika izany satria raha vao misy mitarika dia ianona indray rakoto indray amin'izany resahanareo zany sasany tsy manaiky fa tsy maintsy ianona ny sanjana alao ny vahoaka aneo ny fanehoan-keviny malalaka amin'izay tsy hitan'le fanjakana zay manao dotandroka io fotsiny hoe ry anina indray alao ny vahoaka mandianareo maneho ny zavatra tsy mety amin'ny fiainanareo fa zoanareo zany na inona tenenina na inona tenenina zoanareo zay nifidy sy mitsangana nanangana olona zay tokony amboatra amin'ny fiainanareo no mitaraina amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena zay ny voalohany amaliko ny faharoa ny lalam-panorenana dia tsisy lalam-panorenana kitotohatra ny lalam-panorenana io amin'isy hitanao io mety kitotoba mety fananena koa fa ny ohatra fotsiny azo ameko anao zao hoe tokony voafaritra tsara ao anatin'ny lalam-panorenana lalana anaovana ny fitrandrahana ny arem-pirenena malagasy ary tokony ho voalazo ao mazava fa rehefa hitrandraka ny lalam-panirany ny arikarena malagasy dia tsy maintsy avoaka ampandrenesana ny vahoaka rehetra zany ary mandeha amin'ny fifanazavana ao anatin'ny fiarahamonina vao miditra amin'ny fitrandrahana isika zay nanome ohatra anao fotsiny eto ngedabe fa maninona tsy any akaikinao Washington no manao terarara ny Amerikaniny tsotra kely zay tsy manao izy satria fantany fa misy zavatra ratsy ao fa ty aminao izy no manao zay dia fahitantsika ahoana zany ny rovantsika tena mbola petsaka ny azo amboarina koatran'izany ohatra fotsiny ameko anao raindray za dia mahita fa raha tanàna firenena lehibe ohatra Madagasikara ny lehibe ny Frantsy tia tokony ataotra ny anentsika ny fanaovana fampelezan-kevitra ho filoham-pirenena dia farafakely ny 3 volana ka tsy mila mandeha hélicoptère ramantoa sy rangaha zay miresaka sy miaino a vo afaka manao fampelezan-kevitra ianao fa na mandeha bisikileta afanganao raha mandeha bisikileta dia tsy manan-kevitra zay igny le manotonga ny olona eto hoe zay tikan'izany a zany koa tokony hovany zany dia ritaritanareo amin'izany efa be dia be ny foniny efa vonina daholo ny fanetsena zay nieritreretiko hatramin'izay tona manokizay efa tonga fotoana dia mafokatsika zany matoala ramseza satria miverimberina foana mbola resahanao mikasika eto mila manao révolution tsika zay ny hevitra andresahana antsika tary aloha nefa hoe ny rafitra voatondro lalam-panorenana zay ho arifanina dia iovy raha mahita io zany ohatran'ny hoe manao tamba be misy exécutif aloha zany amin'ny satria ndresako misy ny gardien de la constitution dia hafa ny fahitanao azy gardien lehibe indrindra dia mivahoaka dia misy ny ataontsika hoe ny parlementaire zay tokony hanao arifanina amin'le ndresana teo tsy mbola zay aloha zany zavatra amin'trano fa nefa rehefa mangina daholo na hoe tsy mahita na hoe positif amin'ny fahitana zavatra misy igny normal be zany raha misy le atao hoe dernier rempart kinona mono ataony satria tsy rehetra ary mivahoaka dernier rempart efa tsy manao anao fa hitiako za zao am'izao inao mitenen'izany dia manao antso avy amin'ny député Antananarivo le olona ve mivoaka efa mitoman'ny kapoka volany sy misy maty dia mbola vao mifandinika hatramin'izao mbola tsy tapa-kevitra ihany andeha hidina hiaraka mivahoaka zany tsy voatery tsy maintsy hanonga-panjakana misy parlementaire koa milaza hitanareo hoe tamin'ny fotoan'androny any teny fa mazony makany amin'ny arabe fa ankehitriny efa mba anaty manao interpellation dia efa mba tsy vitan'ny interpellation zany tsony efa maty ny vahoaka ianao tamin'ny fotoan'andro efa tamin'ny 10 taona 10 taona ve dia zao mbola interpellation any rehefa tsy hanao dia mipetra dia mangina rehefa hita fa mijaly le vahoaka dia manao antsoavo amin'ireo solombavam-bahoaka hitana hoe izay marina nanavoaka mitsangany ianareo miarahanareo ary io tsy misy hoe ny solombavam-bahoaka mpanjakana sa ny solombavam-bahoaka mifanoherana fa ngany ny solombavam-bahoaka mpanjakana mandeha ny jiro sirany sany olona mandidina azy mandeha ny jiro sirany mitsangana ndor misy antso tingamba ny antso tapaka izy mandray antso ray farantsika raha ohatra ka misy vonona dia amaraparana ny fandarana fa raha ohatra mbola tsisy vonona aloha Alain Remseza misy issue ve zany ty zavatra resahany ty sa hoe sans issue tsy zavatra tsisy issue zany sange manonteny teo Hitler nge nandeha antsanaka ny tontolo miaraba tompoko miaraba tompoko
Mierabe. ratsiratsy kely le réseau ohatra ny ratsiratsy kely miketsiketsina be Erao rehefa hitako misaotena tamin'ny radio na manaraka radio dia milaza efa fa hoe izany tahaka olona teo akogato voalohaty dia izao hoe magato makaroa anaty politika ohatrisy politika ary politika sarima ary politika tena sakakely miato zany tena manao zany tamin'izao fotoana zany fahanovako tsara ny satria ijery raha losa fanganambana aka hoe fatakany eto tete zavitsy dia raha ataonao zany zaho ampanaraka ny observationnao amin'ny telesondavio fa blasy resaka araka amizay ianao mbola tinakerana zany olo boko zany zany aisoara karaha za tsy milatsako fidina am'izany keo sefokotazy ianao efa voafidy be tanàna ianao efa voafidy eny ary voaraha ny teninao a mialatsiny amin'ny teny aminao fa tsy alaindremise zany problema fa ny fireneny ny jironao tsy mandeha ny atranonao iny problema eny rano maloto sotomy zanakao e fa tsy alaindremiseza zay aloha atao mazava tsara nitsika reza ka raha mien'ny teninao a marary ny foninao a misy olona voateniko angamba de mipotifoty be ny foninao midobodoboka hoe iny zany fa indrena itenenako an'izany tsy fananarana zay fa tsy resaka tsy fitiavana satria zao ny mahazo atsika faharoa manarak'izany na itenao anao na teninina ilaindremiseza tsy miteny zavatra diso zany aloha hatramin'izao na ho tianao na tsy tianao mazava sy mahitsy ny teniko zany teny ambotsatovo voalohany fa tsy hainao ray aloha zay faharoa niditra teny amin'ny gouvernemanta satria maty ny vahoaka malagasy mafy be ny taritaroka nandeha ary nanaraka daholo ny olona teneninao tao arina fa zay zarery niditra tao fa nanaraka eforopolo dimapolo niditra tao daholo rangatia dikan'izany maninona zany enjehanao le olona betabe reo ny enjehany hoe tsy tokony anaiky ianao nefa zany nanoratra ny tondrozotra zany no nanoratra tondrozotra any ambiko daholo maila nanovana an'izany resahana tamin'ny sisanao ny fanakalo hevitra amin'izany olona roa niaraka tamin'izany ry Benjamina sy Alain Tendrazanarivelo satria Tendrazanarivelo resahana mba hiresaka amin'ny anglisy fisy bazatra amin'ireo afrikanina ireo ary ry Benjamina dia satria ny escopole nilan'ny resahana satria kely ny fotoana ananako tsy maintsy nanoratra ny zavatra io zay ny zava-misy na faly ianao na tsy faly ianao zay ny zava-marina dia ozy amin'izay rehetrarehetra zay ny lalana makany amin'ny paradisa ao ary angatia tsy lalana mahitsy miolakolana io ary tery tsy maintsy mitady hevitra ianao tsy maintsy mampiasa afetseny ianao tsy maintsy tediavinao ny tombontsoa am-bahoaka zay no atao fa te za de mivavaka amin'ny anina de zay ataony eto de natolany aritavelao zay bo ny telestade eto fa tsy maninona ihany tsy zany ny fiainam-pirenena ka mialatsiny amin'ireo le testa fa tonga amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao amakinan'izay ny zava-misy satria misy miteniteny foana manao émission spéciale tsy miantso miteniteny foana de alao azava ny resaka raha tsy faly izy asay vatsony ay no iadihevitra amin'ny adihevitra volona tanteraka amin'izay manao an'izao na iza iadihevitra hatrany amin'le filoham-pirenena lazainareo fa hoe tsy miresaka aminy anefa afaka makany tsy afaka makany tompoko efa hatramin'izany minisitra fotoanatsika alaindray miseza fa tsy maintsy ny amezana azy ny amezana azy namanaroanao dia misaotra aloha nanome malalaka ny adihevitra satria na ny radio koa rehefa miteny mafy ianao dia mitohakapona zany aloha raha izavatra mitranga zany amin'izao fotoana izao ny faharoa manaraka an'izany dia mialatsiny amin'ireo mpiainao satria manomboka amin'izao dia tena tsy maintsy mivatravatra ny tena satria marary miaraka amin'le vahoaka raha misafosafo ta le tsiramany ohatrany tsy mety fandalo fandray tanany dia tianareo ve zay ve ny tedaviny vahoaka malagasy sa fatahorana zay ny fatahorana ny joro amin'ny marina fa tsy mety zao zavatra zao zay ny faharoa ary ny fahatelo dia ozy hoe na tianary ny zaza rehefa manaikitry ny nono aifika ka noho izany
zay voninanohatra hoa telopolo tapitritsika mitsangana na inona tanoeranao na inona fomba azy a fa rehefa tonga entsika telopolo tapitrisa de mandeha ho azy ny révolution. Alain Andremiseza mpitarika ny film ary filoalefitry ny RMD mafaritany Antananarivo ihany koa. Zay no vaintsika tamin'ity androany ity akasitrahany ianao amin'ny fotoana manaraka anao mbola hoatsoina Alain Andremiseza hoe miaiza ilay révolution hoatsoky ianao e dia isorana ihany koa tena mialatsiny amin'izay tsy hitafiditra satria ny fotoana moa manapetra ihany a makasitraka amin'ny fiarahana mandrapitafa moa manaraka indray.